Matia no face mine, even if I now. But me, you may face me, Teddy, the Watala now. Sanya. Banyami, no winner. Why you go to the back on the antenna now? Winner. Nyami, no winner. Young living on, I'm a season today. Send it to money, and yami no gamba tsaka kwitsuni. Babela kyana we to money, yami no tapa no giant rani. Send it to money, and yami no gamba tsaka kwitsuni. Babela kyana we to money, yami no tapa no giant rani. Try to manu tani tena yani Ainu nari no nichava kwazin La sadal over sunny sanave Sia Salamat oltsika tukko. Palmera bari samy azafady mirary fraritsoa atsika mirary fahasalamana. Mino fa salama tsara daholo tsika rehetra ao ary mipoatratrika ohatran'ny fanao isan'andro ary soloa ihany koa solomaso. Androany tsika dia tema anankiroa no resahantsika fa FDB anankiroa dia ny resaka hoe tsy ny hevitra intsony no miady amin'izao fotoana izao fa ny fitombenana. Ny faharoa dia ny resaka hoe satria namana ve. Manahirana izy io satria tena tsy afeniko antsika menakavy fa azafady fa ohatran'ny tsy nidy le braketina tsy hitanareo ary ohatran'ny mandreraka ihany. Fahalohan'izany rehetrarehetra zany dia manao hommage ny général Solamena zany satria raha fomba silamo zany tonga de fa vao izy maty iny de nasitrika ny razana ary zay ny fomba silamo zany. I général Solamena dia mpikatroka niarantolona tamin'ny akama ary izy ny ray aman-dreny mpiany akama tany Tamatavy ary rehefa misy zavatra atao de teo foana izy moa de fédéraliste mitovy amin'ny akama mihitsy ny safidy politika ary izy dia mandala ny fampizarana ara-paritra ny fitantanana ny arena sy ny vola amin'ny firenena. Ary izy koa dia namela hafatra raha ohatra hoe izay no lazaina raha izay ny filaza azy namela hafatra mihitsy izy aza avela aminjaka hiverina amin'ny firenena izany Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana zany ary Mamy Ravatomanga. Afatra ny maty io ary tena nanafatra izy tompoko. Publieko androany moa zany fanjaranareo no mahita azy fa raha atao fandinihana dia maromaro ihany zay olona nanafatra zay rehefa alohan'io faty hoe trizon'olona fa tena azo atao miverina eo amin'ny fitondrana io Andry Rajoelina io ary malakilaky nareo hanongana azy. Maromaro ny olona maty nodimandry ny teny an'izany tao ny coronavirus izay tsy voatsabo tsara tamin'ny Andry Rajoelina, tao ny maty amin'ny fahantrana ka zay zavatra no anisany hoe
ampitain'ireo olobe ireo zany ny olo-maty ohatran'izany. Tao ny verianaka ary nanozona taranaka fara-mandimby mihitsy raha zany taranaka radiol zany dia fady anay. Misy an'izany tompoko, mety tsy fantatrareo zany fa misy zany. Noho ny fifampiarabana amin'ny alalan'ny hiritsika, matetika manko nareo zany le nanontany hoe fa inona ny hira mba ianonao Monsieur Fleury, de fa navaliko nareo hoe c'est un goût éclectique. Raha ny plage musicale henoko mety tsy ho arakareo mihitsy. Zany hoe za zany tsy mba karazan'olona tery-saina fa mivelatra amin'ny bahakira rehetrarehetra. Raha ohatra zao nareo mety ho gaga hoe za zao mihaino hira ataon'ireny nomady berbera any Sahara reny, tsy azonareo eritreretina. Mihaino hira ataon'ireny mpino boudiste reny asa angamba ny anankiray symbole amin'izany ny restaurant Bouddha Club ao Paris. Io Bouddha Club io zany de manana ny album-ny mihitsy izy ary mamoaka an'io izy presque pratiquement une fois tous les 2 mois. De ny Bouddha Club manana ny ekipa manino izy teo, manao conception ny hirany ary Bouddha Club zany de Bara-Londres oriental. Fa raha ohatra ianao mihaino hira ny Bouddha Club ka tsy de mahazaka loatra, dia tsy nany sakafo ao ara tsy voanao fa izay le style-ny Bouddha Club. Kanefa na aiza na tsy zany dia anisan'ny mankafy jazz ihany koa. Izaho zao ny jazz tiako de ohatra hoe Marcus Miller. Tena miteny anareo aho zany fa manana hatrany amin'ny hoe jusqu'à 7000-8000 CD any tamin'ny andron'ny CD zany. Mihaino ary mankafy an'izany Marcus Miller zany mankafy an'izany Dr Funk zany, Ritenour, Ly Ritenour, Dave Grusin. Efa mila malala mihitsy amin'izany atao hoe muzika vao mahatifotra an'izany ary zany Marcus Miller zany ny album-n'izany vao mivoaka tonga de pratiquement tapitra. Zany Ritenour zany raha ohatra hoe Ly Ritenour tonga aty Frantsa manao spectacle, ohatra hoe tahaka ny hoe Bataclan reny na ohatran'izany, tonga de feno mandritra ny herinandro. Marcus Miller tonga de feno mandritra ny herinandro. L'izy tsy le feno important fa tena ndao ne asiako ianonareo kely fa nareo zany tsy mihaino lavabe satria manjary be de YouTube tsika, ahafahanareo malala an'le filinina hoe mihaino an'izany le ry de aveo manohy amin'ny malagasy satria tsy maintsy miverina amin'ny malagasy foana lavareo. Marcus Miller ary matao ianao tonga amin'izany sehatra fianonana zany Marcus Miller zany de efa manana répertoire musical matanjatanjaka ianao zay. Manomboka matanjaka satria mbola misy ny discret ao anatin'izany zay tsy voatery hoe malaza nefa tena mirefitra tsara mihitsy.
Za zao raha ohatra hiresaka aminareo hoe Papatsoby zany zao a, tao am'le Méridien, tany amin'ny taona 1998, le Méridien Porte-Maillot no niassisteko ny spectacle zany taty à Paris. Fa nareo raha mihena Papatsoby a, vitsy zao, za tena miteny hoe vitsy ny mahalala an'zany Papatsoby zany e. Satria anao rehefa makany an-tranon'olona de mba hitanao le album-any eo a, de tsy hoe Victor Houten tena nahavoa tsara mihitsy, marina ianao Nena James. Ary efa lasa lavitra ianao zany a, dia ianao zany le teneniko teo hoe nanana jusque hatrany amin'ny 7000 CD aho, na hatramin'ny Rosy ara nisy tao a. Misy toeritry nareo hoe Rosy, tandremo le za. Solomral, zany no tena enjany zany amin'ny jazz gas zany. De bassiste adiniko moa ny anaran'le ry, fa indraindray za maka an'zany. Za moa tsy mahay mitendry e, fa ny andray ny sofina amin'ny muzika no tena miasa ary zay ny a atsoko moa zalahy indraindray mitendry ao an-trano aho tena je vous dis, fa adiniko le anaran'le zalahy avy any Canada reny, le trano Brown iny a. Nisy revo zay zany natao tao amin'ny inona le restaurant ery à Sorac e, adiniko ny anarany, fa nirevo tao zay de aveo nampiditra olona fa feno le salle, fa mahay koa le malagasy zany, le batteur an-dralana. 3 mena-dary zareo a, 4 mena-dary zareo a, fa adiniko ny anarany le ohatran'ny Brown reny izy avy any Canada izy, avy any amin'ny faritra atsimo misy an'zareo reny a, zany tena hoe jazzman international mandeha mi-voyage be koa. Ja, enjana be ny basy ny Marcus Miller, ndao tsika hihaino kely any Dr Funk. Izy ndray dia maka inspiration an'ny Miller izy indraindray, fa izy koa enjana izy, ndao. Satria sao dehibe tsika, io java le izy a. Ao nareo mba mety kely hoe miaina an-java alohan'ny ty surtout ty androy wave ty, de no tsika ty aveo a, fa tena moi j'ai apprécié, je vous dis, c'était vraiment c'est un vrai délire. Ino ty izy teo, andraso alefako anie ty anankiray ty aloha e, izy teo le Bodabara teo a, ianonareo.
rehefa le mody alinalina le amin'ny 1 amin'ny 12 alina dia iny no mandeha ao anaty fiarako. Ny ahy moa ny appareil ao anatiny Harman Kardon dia misy an'ilay spatial izy a, tena lazaiko anareo fa attention. Raha ohatra ianao mijery équipement na Harman Kardon zany ianao amina tomobile, sahako miteny anao fa raha mbola 1000 € tsy miteny, mbola tsy miteny zany. Ndao. Zay le bodabara zany a. Dia alefako a ty anisan'ny tena tiako ty a, Chicago Song a. Izy tsisy teo Bob James, Marcus Miller, David Sanborn, Billy Kilson, Westchester Lady, zany ao daholo zany. Ndao. Autohéros. Achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Autohéros livre gratuitement. Io ary nga votanina. Anisan'ny masika enjany zany. Rehefa tonga amin'izany niveau zany ianao amina resaka muzika, efa anisan'ny mbao ianao zany. Rehefa tonga amin'izany ianao dia anisan'ny efa hoe manana répertoire tsara zany a. Andao tsika répertoire amin'ny écoute zany fa tsy hoe manana an'ilay CD fotsiny a. Satria io zany arakaraky ny tena moment magique manko a. Rehefa manao zavatra ianao na mi-organiser zavatra ianao dia fahaizanao mifidy muzika alefanao. Na inona organisenao, na mariage na inona, rehefa tsy manana goût ianao anatin'le satria misy hira zany tena hoe ao anatina circonstance na contexte anankiray mihitsy hoe ty hira ty no alefa, dia tonga dia mi-captiver le olona na any amin'ny lohany, na any amin'ny fanahiny, na any amin'ny sainy. Fa io moment io no midéfiniran'izy fa tsy hoe zay tian'le mpandefa hira fotsiny. Azonareo? Hoe zay tian'le mpihira fotsiny zany le izy hoe zay no alefa. Fa tena lazaiko anareo fa ilaina ny manana répertoire musical large, ary ny olona manana répertoire musical large, sinon élargi, dia manana tolérance matanjaka ary manana culture matanjaka. Ty zao misy anankiray a, mety vitsy aminareo no mahafantatra azy fa ho alefako. Ny olona any amin'ny faritra Tamatavy no tena tia an'ity hira ity, fa tsy haiko ny génération taty aoriana
fa dia alefako dahoary. Sao fa tratran'ny pubtsika. Aloha vetivety. Dahoary. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Isika mahalala an'izay olo zay. Raha fantatrareo zay dia efa mba enjana koa nareo zany amin'ny muzika. Lazao amiko kely hoe. Malalo nareo raha tadidinareo zany, ty koa misy ankiray. Dahoary. Okay. Quand j'avais quoi ça 14 ans, ity no bercé anahy tampandrina ary rehefa mianatra ako dia ty artiste ty mihitsy zany dia mampiasa YouTube aka, mampiasa YouTube pa dia patateliny ena. Dia ty artiste ty no bercé anahy ary tsy mianatra mihitsy raha vao tsy eo ary tsy mandeha ty hira ty satria tsy concentré mihitsy aho ity artiste ty zany. I've done my way from LA back to Knoxville. I found out those bright lights ain't where I belong. From a phone booth in the rain, I called to tell her I've had a change of dreams, I'm coming home. But tears filled my eyes when I found out she was gone. Smoky Mountain rain. Oui. Raha fantatrareo zay dia matanjaka koa nareo zany. Marina le hoe Nel Demonte teo ary anisan'ny enjana izy. Oui, bonsoir, misy ohatran'ny hira foana DJ zany nareo quand je dis DJ c'est ka Madagascar aviation afaka miala ny ianao raha ohatra tsy mety aminao le izy. Vous pouvez quitter, hein, et la preuve, on va vous obliger à quitter. Parce que rehefa tsy tianao dia miala ianao, zay fotsiny le izy, tsisy olana. Hiditra amin'ny malagasy amizay tsika, mba ahafahantsika malala hoe tsika koa tsigisitra amin'ny malagasy zany amin'io zavatra io ary tena anisany hoe manana ny kataditsika, manana an'izany njavy zany. Tena enjana zany njavy zany fa tena teneniko anareo milay zany. Dahoary. Zany njavy zany dia manana notoriété internationale tompoko tany reny. Raha vao misy resaka festival de jazz matanjatanjaka reny dia njava no ao ary le zokiny lavabe zay andraso jereko eto anay sary anisany tena Chez Ghibli, nous voulons andraso aloha lasa indray le izy le lavabe zay le dala sy ny tena mpamorokira aminareo ary tena enjana rehefa an'izay. Dahoary.
Ary zareo moa zany zanaka ny avy any atsimo izy dia ny azy le bazin'ny hira zany tena le deep soft na hoe misy miteny hoe deep sound koa moa zany fa deep soft ny tena filaza azy ary za aloha za manokana aloha de tiako minjava aiza le izy teo fa nakaiza izy teo fa lasa mivady le hira anankiray teo Ronnie Milsap no mpihira azy mpihira amerikanina izy io ary efa maty angambany izy zay satria raha 4 taona zany de efa nanomboka nihaino azy efa lehibebe izy zany tamin'izany fa tsy fantako na mbola velona nge Ronnie Milsap na tsy fa zay dahoara He's metal. C'est le grand maître. Si c'est à dire, le grand maître absolu. Irai tao tenako izao angina tsy andre ka itomany anao ary any andro iray ny fo mifankaty isaraka boko teo foana ny fity andro iray izao tontolo izao utoroka izo utany vaovao ary any andro iray satana sy nisy andositra boko iseo ny mpanaty
io ny tompony. Raha ohatra ianao manko mety mieritreritra foana zany hoe tena vazany tena mahay an'ity zavatra ity. Tena manaiky an'izany fa zao sahako miteny anareo fa zay ny tenako moa zany tena hoe tena anisan'ny hoe tsara vitana ny tezaina atao anatin'izany atao hoe monde-ny muzika sy ny monde-ny sport ary ny fanompoana an'Andriamanitra. Matetitetika ny muzika sy ny fanompoana an'Andriamanitra dia miaraka. Tamin'izany andro dia efa tany amin'ny taona 1966 tompoko dia efa misy malagasy. Vitsy nareo ny mahalala an'izany ary mety tsy fantatrareo satria ny ahafantarako azy dia cousin-nay niondrana nakany anafarana groupe zany, nakany Suisse nakany Genève. Rarivo Rakoto ny anaran'io olona io. Efa any amin'ny 20 taona any izy angamba amin'izao. Satria ny différence d'âge-nay misy any amin'ny 30 taona any satria zanaky ny vavy matoa amin'ny mamanay nefa ry mamanay zany 7 menada. Mamako ny faravavy dia io Rarivo Rakoto io sy Solo Rakoto dia nipetraka ary nafarana gropy niasa ary nanao gropy tany Suisse tany tsy fantako hoe taiza misy azy na Lausanne na taiza. Da ny Rivo Rakoto zany da resaka basse zany, clavier zany, batterie, l'homme orchestre ozy izy ny olona niaraka génération tamin'ireny surf ihany fa izy ary mbola lasa lohan'ny surf taty ivelany tamin'izany. Anisan'ny mahay muzika amin'ny malagasy tompoko ary tena tsy azo lavina zany. Ka raha ohatra hoe Tondry Digary tony, ianao azy tsika. Tondry Njava tony pas ma chance, le grand maître. Ka mialahy anao ry Nick Raza rehefa zany andao fa tsara tsodrano. Zay, ndao tsy maintsy misy éducation eto satria maro ny malagasy ny tsy mahalala hoe manana zavatra tsara tsika. Maro tena misaotra anareo mi-participer ao anatin'ity an'ity mba alefaso Digary tompoko azafady ndao iny ary. Rehefa misy festival de jazz aty a Frantsa na any raha tsy diso any a Luxembourg na ohatran'izany na any Canada dia mandeha foana i Digary. Ary anisan'ny mahavoy izy io tsy afenina. Raha ohatritsika eny amin'ny Solo dia taperitsika hatramin'ny farany dia hanomboka fandaharana tompoko. Tsy maintsy misy ihany ny éducation ohatran'izany fampianarana ho anao zay tsy dia d'accord amin'izany dia afaka miala ianao ary izaho mihitsy no anisaka anao satria tsy ho terenao amin'ny zavatra tokony andanana ilay izy fa ny zavatra tena mampalahelo anie le mijery an'ilay malagasy acultureny. Tsy manana culture be izy nefany na ny anazy raha tsy fantany akory. Ny anazy nitaritiko tany amin'ny vahiny manko izy teo mba hahasarika antsika aloha dia miverina amin'ilay tena antsika malagasy amin'izay dia eo nareo vao tonga hatrany hoe hay ve tsika manana an'izany jazz zany eny zany izany jazz zany raha resaka jazz tompoko.
endrany zany. Afaka mandeha YouTube ianao de mihaino azy a, de hitanao daholo solo asambarana. Anisan'ny ankafiziko ty solo ty satria non seulement izy taloha hitako milalao a, misy an'izay le raha ohatra hoe anontany olona ianao amin'ny resaka spécialiste amina jazz malagasy a, dia ao Andriamatoa Mitso Randria Mifidimanana, Speedy, oui, nisy an'izay le karazana izy no anisan'ny nanao conception-na lounge voalohany tao Madagasikara teo Andravoahangy ambony zany hoe Speedy izany. Ary io Speedy io rehefa zoma hariva na alakamisy hariva izy zay a, indrindra fa ny sabotsy hariva de misy tonga ao a ry Lalatina, tsy raha Kotondrazafy akory fa Lalatina Pira, zay tena tsisy fifandraisany mihitsy, de ankiray sady manam-pahaizana ny tsara fitondran-tena no endry, ry solo ry Donk Zed reny raha tonga tao tamin'izany, Jackie Z zany, raha misy koa manana répertoire musical ka tena hoe matanjaka, tsy adina hevitra, dia zany Jackie Z zany koa. Fa aza mitsefatsefaka miditra amin'ny monde muzika raha mbola hoe profane zany, hoe mahay mitendritendry kely ery de manano ery, miaina tao anatin'izany ny tena na tsy mahay ary. Nentim-boan'ireny izy ty olombelona Speedy Band, olombelona Ricky reny hitanay tsara mihitsy ary anisan'ny mahavoky reny. Tondro Soloto moa zany de hita presque isan'andro. Ahoana Zoky Be Fleury? Za zany nefa zany indray ataony Zoky Be Fleury. Ndao sola sady faly miarabanao tompoko a. Solo moa mbola velona sa ahoana tsy haiko. Mbola velona sola. Ndao ary a. Rija Ramanatoany, maître reny. Maître. Ndao. Zama si marenina zatia kanefianao mbola mahita tsy maresy ny sainao toerinao ny fonao ty satria anao de te anafina fa hoe efa voababo toloka fa manotolo ny anatrao mampiatsara veratsy izao indray na de voasolo azao amponao polaty tsy haiko aferina kanefa bebe Iasa marana tsy hoe vodinadala mody ty Iasa marako de fantatro fa tseo anilanao Iasa maranao ilo tiko eny antsamy lolokafa Iasa maranao rekikoa Iasa maranao tsy hoe vodinadala mody ty Iasa marako de fantatro fa tseo anilanao Iasa maranao riolotiko eny antsamy lolokafa Iasa maranao rekikoa atao hoe jamba sy marenina zatia kanefianao mbola mahita sy matre tsy maresy ny sainao toerinao ny fonao ty satria anao
Reteana finafa we efavo babu nuruka famanu tulu Iena tao mapia tsara verati Izao indray na devo solo aza ampunao urati Ti haiko aferina kanefa demini Ia samarana tsy hoe Udina dala muditi Ia samarako de fantatro Fateu anilanao Ia samaranao Riulutiku Ena tani lulu kafa Ia samaranao Rekekua Ia samarana tsy hoe fodinadara modity Ia samarako de fantatro fa tseo anilanao Ia samaranao riolotiko Iena tany lulu kafa Ia samaranao rekekoa Ia samarana tsy hoe fodinadara modity Ia samarako de fantatro fa tseo anilanao Ia samaranao riolotiko Ena tany lulu kafa Ia samaranao rekekoa Eny ary toko vitatsika zay ngamba ny hoe torokely de Madagasikara amin'ny resaka jazy satria tonga tany Atsimotsika tamin'ny alalan'ny Njava tonga tany tao voatany amin'ny alalan'ny Nioraza mifangaro eo daholo moa zany ny voatany juska hatramin'ny Fianarantsoa sy ny karazany Nioraza ty koa de tena mavoty ary tsy afenina fa mahafinaritra ary anisan'ny tanora misandratra amin'izao fotoana izao ity groupe ity. Ho anareo zay tsy de mankafy loatra na tsy de tia an'le fomba fifampitondrana eto aza de manala baraka loatra amin'ny tenin-dratsy, manala baraka tena loatra amin'ny tenin-dratsy ohatr'ireo. Ny zavatra tsy azonareo nareo reny bloqué de mijanona amin'ny arsivako e. De rehefa tonga ny fotoana ny arinany verifiena daholo amin'izay hoe iza daholo amin'izay reto olona reto de ho afa baraka nareo amin'izay fotoana izay hoe tony olona tony karazan'olona mpitenin-dratsy ary tsy manana ny olona mitenin-dratsy ohatran'ny tenin-dratsy ataonareo reny dia le karazan'ny olona za tsy teny hoe matetika manko ny olona tena ampy sy laitra mihitsy no tsisy saina amin'ny cas malagasy zany ny cas malagasy ny tena ampy sy laitra no tena matetika tsisy saina zany hoe le ampy sy laitra teneny koa zany hoe eo amin'le tapatapana eo izy fa tsy tena feno ireny karazan'olona ireny matetika mitobaka raky ny teniteneniko zany hoe aza de be zesta loatra le rora mba misy réussite kely amin'ny fiainana hoe iny zany ianao fa mba metimety hoe mba ohatran'izany
tsy ampafirony zany mety hoe Bill Gates ianao na hoe na izy ty le multimilliardaire sinoa na hoe andao vadira hoe Mamy Ravatomanga na Andry Rajoelina tena mampalahelo a. Misy karazana malagasy ohatran'izany zany na tia andafy aty raha surtout na tia andafy aty rehefa manomboka manamanana an'io situation kely io zany hoe ny malagasy manko de zao lazaiko anareo rehefa manana trano ray izy a tsara, manana tomobile ray izy na roa eo tokotany na telo tsara, de aminy efa mety izay ary manana asa azony iforetana tsara de aminy efa tafa izy zay. Tsy zay tompoko no atao hoe tafa. Ny atao hoe tafa de ny ataon-doha, ny ataon-doha anao. Qu'est-ce que vous avez dans la tête et qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Za zao tena teneniko anareo a, membre-ny akamaty zany olo zany, fa izy tsy le sado izy zany, le mpanolontsaina ohatra atao hoe fantôme zany sado kabinety zany, mba misy olona manko ato ambadika zany mba manolontsaina am'zany, amy zavatra ataoko. Any am'reny le takany hoe Price Waterhouse reny izy miasa, ary anisan'ny responsable an'ny dossier an'ny Angleterre zany. Dikan'izany voalohany ianao zany a tsy maintsy mahay teny anglisy. Ary raha ohatra ianao miasa am'zany any Angleterre zany a, dossier britannique zany a, am'resaka contrôle am'resaka audit dia tsy maintsy mahay teny na mi-comprendre teny indiana, teny karana zany. Matetika manko raha hoe karana de ny indien zany na pakistanais fa teny indiana no tiako tenenina eto zany. Fa tsy mbola nahita atoko ka tsy miteny ny maman'io akamo io hoe miala tsiny monsieur le président fa tsy nandray zandrinao amy telefaonina kopatanany avy any amin'iny misaotra monsieur Benjamina. Tsy mbola nisy fotoana ka hoe tsy indray mandeha na indroa fa matetika izy aloha mi-rappelle hoe miala tsiny fa hier mbola mianatra izy fa misy examen ataony, tsy mijanona mianatra mihitsy anie monsieur Rakotomalala io zanako io ary tena vrai. Ce gars-là, il a à peine 33 ans, on va dire. Mais ô combien matotra, tena matotra be mihitsy ary tena ni-impressionné anahy le filôzofia an'le tanora. Efa maninona ianao no fonsa be amy fianarana ohatran'io? Za ozy izy tena fonsa hianatra mafy, vitaiko ozy izy a. Ny tena tanjoko ozy izy de manana doctorat anankiroa. Fa tsy izay ozy izy fa za ozy izy a mieritreritra hoe à 50 ans tsy hiasa intsony fa hanasoa ny tanindrazako. Raitra be a. Fa inona moa no tokony fiainanao tsisy intsony any Madagasikara ho any, mamanao tsy any intsony efa aty, fianakavia kelinao, ianao io vao niteraka. Non ozy izy tena tsy ohatran'izao raha tsy Madagasikara ozy izy. De nanontany aina fa taiza ianao no nianatra taloha? Za ozy izy major de promotion tao amin'ny INSCAE. Fa rehefa tonga taty ozy izy tsy nijanona fa vao maika nanohy niasa ary io aho no cabinet satria ny intégration-ko tao ozy izy tonga de rapide be sy ny promotion-ko. Za nefa tsy onona am'zay ozy izy fa aleoko sady mampianatra ahako, anisan'ny tena tiako zany ozy izy. No manao an'ity asako ty, de asanao ve araka ao ve zany ao sy ny karazany any? Izy tsy hoe tsy araka monsieur Fleury ozy izy fa Goudrou, merci Ourdou na Goudra, misaotra anao monsieur Hossein. Hitanao zany fa misy olona manana éducation eny olona mianatra manaraka an'ity akamo ty e. Raha tsy manana éducation solide ianao
manana toetsaina libre ianao, tsy afaka manaraka ny fandaharana akambo zany. De satria tsy fantatrao mihitsy hoe aiza ny hitondrako an'le izy rehefa avy eo. Tsy anankiray ihany ny olona ohatran'izany toko ao anatin'ny akamo. Manana ny akamo hatrany amina hoe notaire. Inona ho any mahatonga anao? Le notaire indray inona mahatonga anao hiaraka aminay? Redevable aho hozy izy amin'le firenena. Ary marary ny foko mahantra le firenena. Io moa misy antanatohatra io rehefa te hiseho am'izay le olona de miseho miaraka amin'ny rehetrarehetra. Misy zany, misy magistrat tsy afaka miseho noho ny asany, aty an-dafy io zany a. Ka ny tsy ampy ihany matetika no mitobaka, fa tsy hoe raha aty am'tony an-dafy tony zany ianao na zareo mahalala olona any Washington, mipetraka amina trano presque efa 180 mètres carrés. Miala kely amin'ny Washington zany aty amina quartier résidentiel. Un couple. Tena en place-ny tsara. Za mahalala olona miasa any amin'ny secrétaire général ny ONU any. Manana poste tsara mihitsy. Sady an'izany bady zany mizesta. Discret tsara mihitsy ary tsy niova mihitsy ny fomba fitondrany ny tenany ary tsy ni-influencer anazy. Soabaviko tsy ela akory, herinandro eny tapa-bolana taty Frantsa, mipetraka tato an-tranoko tato. Miasa amin'ny ONU. Ary ianao rehefa cadran'ny ONU zany ianao, bible ianao. Na vadinao ary sanatria tsy miasa ao an-trano, mbola mahazo karama. Ka za zany te hiteny zany, te hananatra zany, te hampita zany hoe le fanaovana geste am'le hoe za milay za zao tena maro reto ny gasy enjana eto Frantsa. Maro. Na any Allemagne, na any Luxembourg. Jovial zao jovial iny be iny. Enjana iny, c'est un financier. Mavoa. Tsara karama. Il a un cadre de vie bien. Je veux dire même au top. Bien comme il faut. Mbola tsy nahita anareo any jovial. Imbe nampiseho ny geste tamin'ny harena na ny geste tamin'ny fahaizana. Za manko tsy de mifandray aminy hoe direct zany satria tsy nanambitany, tsy nisy fotoana hoe tena mifankahita zay mirahalahy. Fa raha maheno an'izao afatra zao izy faut pas hésiter de prendre contact, on va parler, on va discuter de l'avenir. Fa tena il a sa tête sur ses épaules. C'est un jeune, mais qui est aussi, qui se sent redevable par rapport au pays. Fa le geste zany ajanony fa tsy mitondra makaiza izy. Satria rehefa tena mifanena amin'ny enjana ianao, surtout atao membre ny akamo ato de tonga saina ianao vous allez sortir avec les petits pieds et par la petite porte avec la honte après hoe ay tsy napoziko ny tato. Ouais. Ohatra fotsiny zao zany hoe any am'zany toerana fanaovan'ny akamo réception zany, any Gambé. On est dans une propriété qui fait facilement 5000 mètres carrés. Facile. Qui peut contenir jusqu'à 800 000 personnes. Dans une superbe villa. Verdoyante, si l'on peut dire. Fa le geste le miparady kely le ohatran'le tia vazaha le à la malgasy tena ajanony. Satria ny antony itenenako an'izay de zao. Izay toetra izay no mitondra any amin'ny fakapanahy. Ary matetika ny arriviste
no manao toetra parady sy geste materiel. Efa nilazaiko anareo foana hoe misy karazany roa ny intellectuel. Ary io no mahatonga an'le hoe misy intellectuel fa tsy intelligent. Misy intellectuel fa dépourvu de qualité d'humilité. Ary misy intellectuel mieritreritra ny tena no intellectuel. Kanefa izy tsy ao. Misy contradiction zany teneko zany fa ho hazavaiko a. Zao a. Raha ny kahan'i Madagasikara manokana dia maro ny olona, pratiquement 5.7 isan-jato ny mpianatra izay miezaky no tafita dia manenjika baoritra fotsiny. Averiko, manenjika baoritra fotsiny, manenjika diplôma fotsiny. C'est pour dire hoe za. De rehefa raikitra ny ady-hevitra de za sociologue. Misy raha namana zay tena manao an'izay ary lasa rikoriko mihitsy aho hoe tena fa raha tsy miteny ve lery hoe sociologue de tsy ekena zany zay théorie na théorème mety ho tenenin'lery eo na principe e. Za zao misy ban'izay zao docteur en économie fa rehefa maheno azy s'exprime ianao de tonga anao de te hisitrika any ambany latabatra. Hoe mba misy olona ve nitokana lalana 16-20 kilometra taty an-dafy? Tsy nisy zany. Andro Rajoelina manao an'izany. Aiza moa tsy ho vendrana le olona. Fa misy olona zany hoe tena maka baoritra, maka diplôma mba ahafahana nanana situation sociale plus noho ny teo aloha, tsy mampaninona aloha iny. Fa le hoe à tout bout de champ de hoe zany elesy mba bandy mianatra eny. Zany elesy zao e. Zany elesy zao e. Efa hita zao fa ridicule tsy mikolle le hevitra ao fa le hoe za manana maîtrise en économie na za manana double maîtrise na ohatran'izao. Efa miteny foana fa à partir d'un certain niveau, il faut pas confondre. Non. À partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez dans le ventre. Ce qui compte. Adiniko moa le kabary nataony Denzel Washington zay fa saiko ataoko eto satria inona nanaovana karazana émission ohatran'izao e. Tsy ndeha ho amelo olona foana na ndeha hitsara olona na ndeha hananina fa ilaina koa le mifampikotretsika hoe ity misy coaching ampitaina amintsika. Nenga Denzel Washington zao de tena tonga ny azy de tsotra be hoe tsy mitady mivilivily izy fa hoe God is first. Dieu est le premier. Rehefa misy zavatra ataonao for all you do, God is first. Rehefa ninona zavatra ataonao de aza adino, don't forget, God is first. Aza adino Andriamanitra. Rehefa miparrainer promotion ana graduate tany Pennsylvanie zany hoe fanomezana diplôma nreto le mpianatra universitaire de ny zavatra niteneniny voalohany hoe le secret de la réussite c'est Dieu. Ary tena marina zay. Rehefa olona manomboka mitsefa ahoana nafahana mieritreritra hoe nisy ino na izay fotsiny rééquilibre an'io masoandro, tany, volana ao anatin'izay le univers zay. Na de le gamète kely na le spermatozoïde kely ao aminao ary avaizany nentim-boany iny ka nahatonga olona. Tsy zakan'ny sain'ny olombelona zany jusqu'à hatramin'izao. De mitombona mihitsy ny théorie Pascal. Pascal le savant français, le philosophe. Hoy izy hoe hozy izy. Za aloha ozy izy de aleoko mino an'Andriamanitra satria ny olona rehetra mino. Ka sao misy tokoa le paradisa ozy, very amin'ny katesisa ozy izy, sao de misy tokoa le fiainana any ambadika ozy, zay no mahatonga anah ino an'Andriamanitra ary tena mino ozy izy.
Satria ny sientifika tamin'izany andro tsy mihinan'Andriamanitra. Azonareo an-tsaina ve zany? Tiako tenenina hoe tsara ny mandray ny culture rehetrarehetra fa nenao ihany koa tsisy mahazava hoe be tsy misaraka na imerina sy ny sisa dia tsy foko fa fanjakana na royaume nefa atao foko azafady hoe atao foko no ampianarina ny zaza-tsekoly. Marina kosa aloha ny Frederika Mavera, tena marina ny anao satria tokony hovaina le lasa péjoratif manko le hoe foko. Tokony hovaina le tiako le nareo le proactif ohatran'izao participer ao anatin'le émission à condition ka tsy mivoaka loatra am'le thématique le izy marina be satria zany hoe be tsy misaraka zany de nanana mpanjaka zany. Tokony hoe la royauté n'inona izy teo ny fanjakana zany azafady to. Ny fanjakana be tsy misaraka, takony hoe ny fanjakana merina, nisy mpanjaka mihitsy zany hoe be tsy misaraka zay. Io zavatra io manko c'est vrai tena mamely atao anatin'ny saina le izy satria ohatrany hoe ny foko merina ihany zany nanana mpanjaka ary ny dominé amin'i Madagasikara de hoe ny merina zany ny tena hoe reconnu fa nisy fanjakana teto Madagasikara, diso zany tompoko. Isaky ny foko dia nanana ny mpanjaka ny Antakarana, ny Sakalava, Menabe sy ny karazan'iny, ny Betsimisaraka, ny Betsileo, nanana daholo na ny Antemoro, na ny Bara ary, na ny Antanosy, samy nanana ny mpanjakany daholo rehetra reo ary misezira tokoa ny ministera ny fampianarana tokony mba hajanona le hoe foko ifotsiny. Za tsy miteny hoe ajanony définitivement fa mba tsara ihany précisena hoe nanana royaume koa, nanana mpanjaka ireo foko 12 voalaza ofisialy tamin'ny firenena tao amin'ny ino izy teo tantaran'ny Madagasikara satria ireo foko 12 ary misy arane mbola foko madinika nanana mpanjaka ihany koa satria misy zany fa tsy voatery tsy andeha hivelatra amin'izany eto fa raha tianareo hidirantsika zany de azontsika idirana. Manana docteur en histoire maromaro tsika ka reo amin'ny université reo zao de misy ao ry Lucille Larabe manana, ry marina hoe vazaha izy Dominique Ny, adiniko Ramanatsoa Ramarcel raha tsy diso, Benjamin Ramarcel Ramanatsoa, Benjamin Marcel adiniko foana moa ny anaran'le rangahy iny de misy an'le conseiller manokana anazy zay koa lavabe zay mpanao satroka zay manao satroka Panama zay le rangahy, docteur en histoire ihany koa manantsika ka. Ary zao tena tsoriko aminareo raha ohatra ianao ka filoham-pirenena indray andro any tena ilaina ary tena ilaina misy olona anankiroa minimum mpahay tantara Madagasikara miara-miasa aminao. De misy psychologue ary misy philosophe. Ireo psychologue reo na philosophe reo sy ireo le mahay tantara reo automatiquement lasa mahay politika satria izy no malala ny lakle amin'ny fivoarana ara-tsosialy. Je ne dis pas hoe sociologue non. Ny sociologue ny tena mpanakorotana firenena indrindra ary raha ohatra hoe n'aiza n'aiza eto ambony tany zany raha te hanakorotana firenena de mety ho sociologue fa hitany io. Tsy manambany ny discipline sociologia tandremo fa manandafy zany enjany zany attention crâne zany ho azavaiko eto manko zany rehefa avy eo. Fa zay zany ny resaka iny afa-po angambany ianao Alain Frédéric Mavera tokony hajanona le hoe tsy tokony hajanona fa tokony hapetraka le hoe royaume du Betsimisaraka. Misy zany tany Sainte Marie koa raha misy zay ny amin'iny satria ve namana lazaiko anareo fa mampiady fianakaviana ity
fandaharana ataoko ety. Mampiady fianakaviana, mampiady namana, mampiady fiarahamonina. Tena tsy afeniko anareo fa maro amin'ny namako taloha no tena tsy tia ahy. Fa mihatsara velatsia fotsiny miresaka amiko satria hoe matahotra sao sanatria avoakako eto ny kilemany. Nanam-potoana ela be mihitsy atokoko nandinika ny kilemany tsirairay. Ary rehefa nanapa-kevitra hoe hiditra amin'izany atao hoe fiainana amin'ny fanavotam-pirenena zany, quelle que soit la forme, de niditrako amin'ny maha-tanora no najanoko voalohany. Niditrako amin'ny maha-tanora no najanoko voalohany. Ho anareo zay mahalala ahy de tena mahafantatra nareo hoe naditra iny bandy iny ary tompony ditra. Na totondro io, na fijangajangana io, na fisotroana, tompon'izany ditra zany. Fa rehefa hoe ary tsy afeniko anareo fa tany amin'ny taona 17 sivinjato sy arivo, rehefa nihaona voalohany tamin'izany atao hoe ray aman-dreny Ratsiraka Didier, 25 taona tamin'izany, ka niteny izy hoe ataoko mpanolontsaina ofisialy ianao, ka rehefa nanontany izy de nilaviko de nanontany izy hoe fa maninona ny lavinao? Vous savez ozy si je demanderai à 10 personnes pour travailler avec moi, ils vont courir ozy izy. Mais vous apparemment vous êtes différent. Monsieur le président hoaho zao no teneniko anazy. Désacralisez-moi les métiers. Zany hoe président mbola kôtikôty e. Zany hoe président mbola mampirafirafy e. Zany hoe président mbola mivoaka boaty e. Vao manomboka ny lakamisy tamin'izany amin'io Jean Benoît Cavot io, Calumet, inona koa le tery amin'ny Ambondrona, any Tamatavy tany amin'ny Christophe, sa Christian moa no anaran'le bandy iny. Tompony e, tena de ianao ve andeha hizesta hoe conseil spécial à la présidence nefany ianao ny tompony tamin'izany 25 taona zany manko mbola tsy nisotro toaka fa coca sotroko an'izay matadidy rehefa mivoaka boaty aho, fa zany miantoka ny bouteille kosa aloha. Satria tamin'izany efa mba nireusira zany tamin'ny fiainako. De quand je dis réussir par rapport amin'ny fiainako taloha zany a, mba nisy nanomboka nisy moyen afaka mipay whisky ho an'ny akamo tamin'izany andro zany, fa zany akory tsy midika hoe réussite zany a, azafady ifonako tompoko. De nolaviko io zavatra io. Fa rehefa nanomboka nahatsiaro an'izany atao hoe andeha hanompo firenena, tena hoe io am'izay fa ho avy ny fisehoana publika dia nijanona daholo ny tsy nety rehetra. Janona daholo ny tsy nety rehetra tao anatin'ny ditra sy ny fakapanahy ary ny toetra tsy mendrika. Nanam-potoana hatrany amin'ny atao hoe 5 taona ny ialana tamin'izany, ary rehefa afaka aho de natsiaro-taina satria niverina tamin'Andriamanitra koa, de natsiaro-tena ho maivana. Nanomboka teo aho nanapa-kevitra hoe tsy hananako havana ny fitondrana sy fanavotam-pirenena. Ary nanomboka tamin'izay ory zay koa aho, nanomboka maro satria niova tanteraka le toetra. Ary gaga ny fianakaviana, gaga ny akamo hoe ary ialahy ty lasa niova, ialahy ty to. Raha ohatra zany hoe ifandom-berana ohatran'izany de aleoko ao an-trano de tapotra any amin'ny 12 any de samy mody, samy milamina. Raha ohatra hijery baolina de miantso akama, manana akama dokotera zay, io ray kilasy tamiko hatrany amin'ny CEG, tena akama on ne peut pas se voir pendant 10 ans mais rehefa mifankahita zay roalahy de akama.
Tsy mbola mifamely ratsy zany. C'est un garde bien, ce médecin-là. Any izy zao raha maheno an'izany de mahatsiaro hoe izaho zay tenen'le ry zay, akamako io. De rehefa misy atao de misy bandy zay koa tao banque centrale fa mbola tao anatin'ny ditra ihany tamin'izany. Fa rehefa nijanona tamin'le ditra kosa aloha za de malheureusement tsy hita intsony le ry. Asa angamba tsy m'intéressé an'le ry le fahendreko. Fa za koa tsy miteny hoe hendry azafady tsy miteny aho hoe hendry, mbola misotrosotro aho tompoko amintsika miteny zao. Satria ve namana. Zay zany no tiako ampidirina aloha, satria ve namana. Resaka dossier-n'olona maromaro aho ary dossier-n'olona manahira anahako amin'izao fotoana izao satria maro ianareo no manao intervention de voatery masika aminareo. Satria halako zany anaovana intervention zany, tena halako. Ary ny aly mibaiko anahako amin'ny zavatra ataoko mihitsy tena halako. Zany no tsy nampahatonga anahy mihitsy, tiako hazavaina aminareo hoe andeha hanao ministra zany ho baikoina filoham-pirenena na ho baikoina premier ministre. Halako zany baikobaikoina zany ary tena farany tsy tiako. Zany no nahatonga anahy hoe za raha andeha hiasa de ino izy teo? Je crée mes propres activités. Tamin'izaho mbola boay kely 13 ans 14 ans vao mianatra manao sady stage no sady maka formation. Zany hoe manana formation ana Hilton e. Tamin'izany nianatra tamin'izany andro zany de ozy mibandy hoe fina ity nataon'lahy eto sao dia ilaina ihany tono aho. Nanao room, nanao cuisine, nanao réception, nanao conciergerie. Any zay bandy zay hoe Philippe zay, Phil. Anisan'ny pâtissier malagasy niformena tao amin'ny Hilton io tamin'izany andro any. Reconnu zany mondialement. Tsy hitako intsony moa nalehan'ny Phil. Niaingo farany tao amin'ny Genève any izy tsara asa be. Be karama be. Niaingo farany fa tsy hitako. Phil, il est comme un vaja, il a du mal na tamin'izany ary izy efa tsy de miaraka amin'ny gaz firy ny filina amin'ny Phil. D'ailleurs Phil tsy mahay miteny gaz firy akory satria zanaka métis vazaha izy. Nanatra tao amin'ny Hilton io nanao stage impiry tao mandra-pahazahoako certificat. De niova le fiainana de tsy nananako namana ity fanavotam-pirenena ity. Tsy nananako akamo ity. Ho anareo manao intervention reny. Maromaro manko nareo nanao intervention momba ny Lalatina, Rakotondrazafy. Tena maromaro. Tsy ray na roa fa amam-polony. Tena mba azo asiana i Lalatina. Ohatrohatran'izay le formulation. Azo asiana le Lalatina sy patsa fotsy fa namana ihany ne reny e. Raha ratsy zay mivadika amin'ny baolina dia ilainao ihany reny. Ozy vadika amin'ny baolina dia ilaiko amin'inona moa Lalatina? Ny ilaina ny Lalatina anie de raha ohatra ianao mieritreritra ny hilatsaka filoham-pirenena rapitra e. Za nga intéressé amin'izany. Tsy intéressé amin'izany mihitsy aho. Je ne m'intéresse pas à devenir député. Na député aty France io na any Madagasikara io. En dehors-n'izay hafa ny hoe mety olona nareo vahoaka no angataka anahy hoe ndao fa ianao rangany atokisanay. Zay zava-trafo zay. Efa vita zay le nitsefatsefaka tamin'ny 2012. De sakanan'ny Andry Rajoelina de nitsipidiny ohatran'izao fotsiny. De mipitika. Mila fantatrao koa ny dozinao. Samy hafa ny hoe antso ny vahoaka ny miantso. Zay zava-trafo. De azo atakeny Lalatina fa mba miangavy fa akama ihany ne reny. Akamanao ihany reny niaraka ny sakafo tao aminao, niaraka tsy hoe niaraka fa natory tao tokantranonao satria teo nivadika tamin'izy tato.
Tsy hananana namana tompo ny fitondrana firenena sy ny fanavotam-pirenena. Sady surtout hoe raha olona parazita manapotika firenena zany tsy hananana namana. Ary vao mainka ianareo miantso reny, mahatezitra satria voalohany indrindra tsy baikonareo amin'ny zavatra ataoko. Tsisy fiangaviana akory no nataonareo fa tonga de ohatran'izany tsy d'accord amin'izany mihitsy aho. Sady raha resaka lalatiana zany non négociable zany amiko. C'est un dossier qui est non négociable. Tsy maintsy avoaka ary tsy maintsy atao fantatro zao tontolo zao, ary au contraire raha za mihitsy ny anisan'ny tena mahalala an'izany atao hoe clément ny lalatiana Rakotondrazafy zany, tsy maintsy atao fantatro zao tontolo zao hoe iza izany lalatiana Rakotondrazafy zany, tout en respectant la vérité, la seule et unique vérité, fa tsy manao spéculation koa amin'ny zavatra zay ambara amin'ny laingy. Alors zavatra ray, tout en respectant la vérité, condition impérative ny zavatra atao eto. Manao intervention nareo momba ny Irma, mialatsiny aminareo atompoko. Fa vao mainka nareo mahatezitra raha resaka Irma zany, fa na izaho zao raha victime tamin'ny Irma amin'io inspecteur d'impôt amin'ny finance io tany Madagasikara tamin'ny taona 17 Ary raha tadidiny zany niaraka ny sakafo tao amin'ny Le Jasmin, le restaurant Le Jasmin tao amin'ny tompokilà Antoine zay andro atoandro. Tamin'izany mbola tia goanina fotsifotsy ny tomobile netiny, tsy ampy herinandro akory de efa niova Audi 4x4 fa tsy tadidiko na Q5 na Q3 vaovao. Mikarakara dossier anio satria manomboka miavoavo izy ary manomboka tonga ato amiko ato amin'ny resaka doléance na fitarainana ataon'ny olona hoe de koa tratran'io sipio. Non négociable ny dossier ny Irma zany. Efa saika tsy anao efa napirimiko no ny antony maro samihafa. Fa zao aza baikona amin'ny asako. Tsy asako moa ty zany, aza baikona amin'ny zavatra ataoko. Zany ny tena zavatra halako indrindra. Iza maniraka an-drangà amela ny Irma, fa ngaza tsy sainy. Zany hoe le fleury Rakotomalala zany de misy olona maniraka izy. Ary zay terme zay ny tena naharongotra ary natezitra teo vao teo. Gaga iza naniraka an-drangà amela ny Irma, tena mba mialatsiny ary zany. Aza atao an'izany fa tsy tatiko zany. Zavatra tena halako indrindra ny baikona. Tsy sous forme-na baiko manko zany. Fa sous forme-na indirect hoe ohatran'ny hoe za zany redevable amin'ny rangà zany ve? De tsy maintsy hoe ampahafantarana an-drangà zany, ohatran'ny manahirana zany hoe gaga iza naniraka. Mba mila fidina rangahy ty le tenitenenina rehefa miresaka amin'ny olona. Satria rehefa mahita fatafitana kely etsy de miedinedina etsy de tsy manajanaja olona. Tsy fanajana olona mihitsy zany hoe gaga iza naniraka an-drangà. Izay manko le malagasy, rehefa mahita fatafitana kely eo izy amin'ny zavatra ataony de lasan'izay ils peuvent se permettre. Tsisy considération aucune intsony io. Tena za tena miteny an-drangà fa sambany tamin'ny fiainako nisy olona miteny anahy an'izany. Ary tena nasara angamba formuler an'ireny phrase reny. Tena mialatsiny mety misy ny fihavanana, mety misy ny hoe mifampiresaka tsika, fa mipetraka foana ny respect rangahy, surtout pour ce genre de dossier hoe Irma. On peut se blaguer,
On peut même se pardonner, s'excuser. Fa zavatra ohatran'izany matezitra olona zany. Gaga, iza naniraka andrangà? Bazonao eritreretina ve ny répercussion an'izany teninao zany aty aminah aty? Fa nga za mpiasanao, za nga velominao, no se permettre ianao mametraka hoe gaga, iza naniraka andrangà? Raha mpiasanao atompoko de afaka se permettre miteny an'izany ianao. Raha velominao de afaka miteny an'izany ianao. D'autant plus dans le ridicule absolu. Maro ny victime an'izany irma zany. No ny antony maro samihafa de niteny hoe bon, aleo aloha manina tsy karakaraina ny dossier n'ity sy ity. Aleo rehefa tena le tsy azo mivaliana mihitsy zavatra embêtant eto, dia avoaka am'izay. Olona telo efatra nareo nintervenir momba an'io irma io. Zao zavatra lazaiko anareo. Nandefasako ilainy zany raha ohatra ianao professionnel amin'ny resaka média zany, amin'ny fanadihadihany zany, dia tsy maintsy tokony ho fantarinao ny version an'le olona. Par tous les moyens, vous devez vous mettre en contact, sinon en relation avec la personne. Ino izy teo? Incriminé entre parenthèses zany zay satria tsy maintsy gardena foana le pseudo, le ino izy teo, les présomptions d'innocence. De tsy maintsy anontanianao ny version. Je l'ai appelé à 2 reprises. J'ai même eu son WhatsApp, j'ai écrit. Oui, j'ai envoyé des messages. Check 2, 3 questions dans les Foktan. Elle a lu, mais elle s'est même pas déniée. Oui, Yinis Kanamad. Any aminareo izy angamba manao intervention satria izy mieritseritra izy hoe akamako nareo de afaka mety anindry azafady toko. Azafady toko. Zany tena halako zany. Au contraire, nareo namako, nareo akamako mihitsy no tokony atsapa hoe sarotra be niresaka an'izany amin'ny Fleury. Sarotra be niresaka an'izany amin'ny Fleury. Tena marina fa misakafo, miaraka misakafo amiko. Au moins 2 fois par semaine zany Lalatina Rakotondrazafy zany. Tena marina fa tena havako akaiky. Maro ny fianakaviana sorena amin'io resaka Mamra Vatomangy io. Tena havako akaiky. Fa tsy ananako havana tokoko ny fanavotana amin'ny fireneko. Makarary amin'ny mahita an'ireo tanora mivenjivenjy, tsy manan'asa, manam-pahaizana nefa tsy manan'asa. Makarary amin'ny mahita an'ireo zanaka malagasy mivelona amin'ny fahatrana, valala no hoanina, lavenona nasiana sira. Verona rehefa moramora moa ny risika raisin'iny Gaël Borgia iny, tsy moramora. Tsy moramora, tena miteny anareo an'izany. Ho anareo miteny io hoe mody zao, tena teneniko anao. Tsy andeha hivarotra aina akory ka andeha hamono tena ihany koa hoe ody any Madagasikara de hogadrainy Andry Rajoelina na hotifirin'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany. Je ne suis pas un téméraire. Courageux, oui, mais téméraire, non. Oui, sahalan'ny olona hoe karamaina de baikony. Tena mialatsiny amin'izay resaka hoe fihavanana na ohatran'izany, tena tsy d'accord amin'izany. Zaza atao an'izany. Farany tena halako zany. Gaga,
iza naniraka andrangà amely ny Irma. Le iza naniraka et le mot sont les mots de trop. Asio fifanajana ihany le mifampiakamana hoe anamana. Aleo mifanaja foana. Tonga de mahazo gagazo raha mody any. Marina ny anao Zanahary Valera ato amin'ny YouTube manko miteny an'izany. Satria ve namana ny fitondrana firenena tompoko dia tsisy mahanamana. Misaoran'Andriamanitra hoe tsy manam-potoana be ahafahako ny mamoaka ny dossier rehetrarehetra ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny mitondra fanjakana atao Madagasikara atao. Ary tokony ho fantatrareo zany. Tsy manam-potoana betsaka any amin'izany. Fa ny amin'izao, tout ce qui tourne autour de Andry Rajoelina, Mamy Ravatomanga, Lalatina Rakotondrazafy de non négociable. Ao anatin'izany Irma. Oui, tena miteny anao an'izany asahany zany. Tamin'ny transition impira ny efasaiky voasambotra ry Yves Michel Randriandratovo. Zay ngambany ny amin'iny hoe satria namana ve tsy hananana namana ny fitondrana firenena. Tamin'izany hoe free zany. Vaovao mpanao radio Free FM nanampy an'izany ny tenako e. Sponsorisé an'izany ny tenako e. Anisan'ny sponsor numéro 2 na numéro 3 raha nisy anankidimy ny tao mba afa 3 angambany. Any fiteniko azy raha nisy 5 tao mba afa 9 angambany. Pour espérer quoi? Un Madagascar libre. Inona zavatra ianao lany vola aman-karena. Tonga amin'ny fitondrana am'izay le olona, ny ataony teo aloha ihany nataony. De zany ve de afaly ianao? Mariako tsara mihitsy tamin'ny zavatra zay nalefako tamin'ny Lalatina. Tsy angatabola aminao ny tanjoko fa ilaiko ny famarinana. Voasoratra ny tompoko. Ary io tsisy sentiment io. Rehefa nanao adalàna ianao amin'ny firenena de tsy maintsy lazaina fantatry ny Malagasy ny tsy mety ataonao. Na de resa-body aza. Hiditra amin'izay lafin'izay manko tsika zao. Isaorako an'le zandry lahy zay ihany koa aloha satria na be de ary zao zandry ihany ny tenenina. Fa rehefa tsy mahatsapa koa hoe diso iny tsy mety rozoky de dikan'izany tsy zandry izy. Fa nazahoako an'ity editorial ity de le zandry lahy voabediko teo hoe zazy atao an'izany hoe iza maniraka. Satria izy koa tsy afenina fa manome hevitra ao anatiny ny ady hevitra zay anaovana. Vodiny miady ozy izy. Tena marina. Tamin'izany andro ary anisan'ny zavatra tena ni-impressionné anahy de zao hoe raha ohatra zao mifankahita Andriamatoa Ratsiraka sy iray aman-dreny Monjajona de mifamihana ry zareo. Mifankahita Pasteur Andriamanjato sy ny iray aman-dreny Monjajona de mifamihana ry zareo. Manandafy Rakotondriana sy Pasteur Andriamanjato famihana ry zareo. Tena hoe misy zany le firalahiana ao anatiny tsy fitovia-kevitra. Henoko tamin'ny telefonina mihitsy iray aman-dreny Dira Zanamaso hoe anay lesy Antananarivo fa rehefa tsy anaiky alahy de bon, débrouille toi.
miantso andratsiraka izy zany ame solution andratsiraka ao anatina rotaka. Ametrahana andravalomanana eo. De mafy lobe ratsiraka. De hoy ray aman-dreny Guilira Ranomaso hoe zay lesy ny mahalala an'Antananarivo fa tsy elahy. Fa rehefa tsy mety am'lahy de débrouille toi ozy izy, fa izy tsy miteny hoe démerde ao. Débrouille toi ozy izy. Hitanareo am'izay na le teny avoaka raha tsy hoe démerdez-vous. Petraka foana le fanajana hoe débrouille toi. Na de samy mpinamana ary izy mitsamo reo. De manko tsy ananantsika tanora am'zao fotoana zao. De tiako lazaina de zao hoe na misy ara ny ady hevitra tena hoe mamaivay juska hatramin'ny fitondrana ny vahoaka eny an-dalambe dia ny hevitra ny miady fa tsy ny olona. Enjana anie le ady hevitry ny filoha Ratsiraka sy ny filoha Albert Zafy face à face tamin'ny 97. Iny zany no tena atao hoe tena nisy débat tao anatin'ny tantaran'ny firenena malagasy teto Madagasikara. Iny débat iny. Iny tena izy. Tena hoe tena débat de niveau. Misy ataky hoe ahoana ny masonao, ianao nefa tsy de mahita tsony hoy professeur. Raha professeur Casimir ianao ozy izy nanao an'izay bilan zay na diagnostic zay de mety mijanona tsy nanao fa ianao spécialiste amin'ny fo. Raha ny fo no tianao anontaniana ozy izy tena mety tsara. Tena mety tsara azonao jerena raha ohatra ianao hanao consultation zao ozy izy. Tena zany tamin'ireny ady hevitra ireny zany. Ny vodiny miady. Inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Efa nanambana vao nanomboka fotsiny ny fitondrana Andry Rajoelina. Satria fantatro ny zavatra mitranga tao amin'ny arena. Ny resaka fitombenana zany. Ianona mihinana ny anona. Ianona mihinana ny anona. Tsy hamoaka anarana satria manahirana le izy. Za tsy teny hoe nivinikitra ny irery fa ao anatin'ireny anarana avoakanareo ireny aloha sahako kosa miteny anareo fa misy diso le izy. Misy diso satria problema de zao fantako tsara le olona. Fantako tsara le mpivady. Zay no mahatonga anao hoe manahirana ny mamoaka anarana tahak'ireny. Fa raha ohatra ianao hiresaka hoe mampitiana, efa niteneniko teto zany efa ela be. Za zao anisan'ny niteny teto hoe bevoka i mampitiana ary tsy fantako na efa teraka izy zay na tsia. Mampitiana moa zany de vitan'ny dralahy mihitsy ny mampiditra azy. Eritrereto hoe vady keliny de vitany mihitsy mampiditra azy miasa any amin'ny présidence any Avoloha. Misy sariny mampitiana ao. Samy malala an'izany hoe iza ny tompon'ny mampitiana, iza mipetaka amin'ny mampitiana zany. Samy malala an'izany hoe inona ny zavatra mitranga tao amin'ny arena, iza zanak'iza mipetahany de ahoana no fifandraisan'ireo olona ireo. Samy malala amin'izao fotoana izao satria manomboka mivoaka koa ny resaka. Misy ministra, misy promotion canapé ao anatin'io gouvernement io. Satria hoe sipana ministra izy. Ministra koa le Ranamanio amin'izao. Fa apparemment io Ranamanio no miprésente ny dossier-n'io SIP io tamin'le président. De lany ministra io SIP io, ay sipan'le ry le izy. Rehefa tokony mamana ihany zany ianao filoham-pirenena. Rehefa hitondra firenena zany hoe fa maninona moa ity Ranamany ity no miprésente anahako an'ity vehivavy ity. Misy ministra de tena ministra ketara e. Zay kosa aloha zavo zay resako zay misy zany. Tsy hananona namana ho any fitondrana firenena. Satria vodiny miady. De zany resaka
Saida zany no anisany namoaka an'izany voalohany teto tany amin'ny volana février tany. Alefa Saida, efa misy mamamana zany le izy. Za aloha hatreto zany tsy tena ialako tsiny re tompoko ho anareo mpanenjiky na ho anareo enjehana, fa ny onono no tena betsaka ao anatin'ity zavatra ity, fa miandry porofo. Ny aho tena teneniko, mampatonga anahy miteny hoe ny onono no tena betsaka ao anatin'ity zavatra ity de zao. Raha tsy miteny mihitsy Saida, Mister Saida, de tsy rétabli ny vérité amiko. Manomboka miteny moramora izy ao tsikelikely hoe aty vady aman-janany sy ny karazany, ok, c'est parfait zandry. Ary aza adino fa za anisan'ny mpankafy amin'ny Mister Saida. Nalefako foana zany nanomboka tany amin'ny 2019. Ny vody no miady, fanenjika à gauche, fanenjika à droite. Raha ohatra ianao mahalala an'izany fahendrena tovolahy zany, anisan'ny dokafako teto zany hoe incorruptible. Ao ambony, ao amin'ny fitondrana ambony ao amin'ny présidence ao, tonga de lazaiko aloha hoe tsy dina. Tsy dinandriamaholy akory zany. Fa hafa. Maheno ianao hoe sarahan'lereo ny vadiny, de efa tsy mody any amin'ny vadiny izy, fa any amin'ny nasipy izy zao mipetraka. Tonga saina ianao hoe tena mibanty kely ve nahavita an'izany nefa niestimena ihany. Satria ny antony de mahita an'le resa-body ao amin'ny tanàna izy. Fa maninona moa zany no tsy mivory ela be miaraka amin'ny président? Fa rehefa izatsy na izaroa de ela be ao. Tsy fantatra zany, mipetraka ihany ny doty. Mipetraka ihany ny doty. Any amin'ireny ministera ireny de ny fandraisana zazavavy tsara tarehy. De lasa soit lasa entrepreneur le vehivavy, de mena marché, soit lasa fournisseur. Ity zavatra mienga amin'ny fourni ity zany, hoe fourniture. Tonga anah hiteniteny foana eto nareo mifara. De misy tena mpino anao, ary misy mpandray anjara mavitriky. Amin'izao fotoana izao anao maheno hoe misy mino anao ary misy tompony ao zany ministre ny finance zany. Anao, aleo avoaka, aleo lazainy. Satria rehefa jerenao tokoa, azafady ministeran'ny finance tompoko, de tena mila teknisiana amin'ny resaka finance sy ny relations internationales. Jereko le background-n'le sipa d'accord misy an'izany. Mais elle est avant tout magistrate. Ça n'a rien à voir avec le hoe marina fa hoe ampidirina secrétaire général nga sa inona izy iny. Ministre ny finance ça, sans être financier de formation. Oui, efa ela na James no navoakantsika teto nanambanambantsika ny teny an'izany fa zao le izy efa misy masama manao publication eny rehetra eny. Il est temps de marteler, de parler du cas. Hoe maheno ianao zany hoe ianona anie mihinana an'io ministre ny finance io. De rien que ve de la mianahana fotsiny ao an-trano ao zany hoa. Tsy mba mieritreritra hoe mba avitaiza ity vadiko ity, inona ny betapona ka matavy be fotsiny ao, de tsy maharaka amin'ny film mandeha.
Tononona zany anaran'izany satria tokony ho fantany ny zavatra ataony hoe mijesy ianao eo akaikin'ireo fitondram-panjakana, ianao zany ny tompon'ny fahefana am'izao, kanefa ny toa mijoro, toa feno tsikoko fotsiny, satria rehefa mandeha lanonana dia ino ny oziny olona, ino ny vadin'le ry. Dia ao anatin'io lanonana io ihany koa nefa ny hoe iry ny sipan'le ry, iry sipan'le ry, cocu zany. Cocu. Dia tsy maintsy mandeha zany le resabody, ialana tsiny amin'ny fitenenana, tsy maintsy mandeha le resabody eo amin'le lanonana ofisialy, surtout reny fifampiarabana tratry ny taony reny, any avoloha. Ary mety zay angamba ny antony nanaovana an'le hoe aleo tsy asiana fa sao de mifampilako eo ny vehivavy, na sao de mifampilako eo ny cowboy. Hoe tovovavy jefijefy, lehilahy jangajanga, averika eto ihany. Fakapanahan'ny arriviste io. Rehefa tonga ny vola sy ny pouvoir, bomba be zany. Bomba be zany. Fanetretena tokony lavinao, ny asa omen'ny fanjakana ho anao, quel que soit ny titre. Tsy tokony hipetapetaka eo akaikin'le président eo anao raha mbola tompon'ny fijangajangana, tompon'ny resabody. Rangaty, grave anie zany hoe bandy anao présidentielle. Vadin'olona nalainy, sarahany aloha vadiny. Vadin'olona manambady en bonne et due forme, le sipako moa tsisy saina. Zany ny eritreritra hitondra firenena ny olona ohatr'izany. Lasa indray le anankiray sénateur, tsy fampiditra hatrany zany bandy zany. Mody madio lamba hoe Mercedes classe G zao hoe any, fa zany miditra hatrany vadinao ny contine. Mitoto tany mihitsy joda. Tena mba avelao lesy ny vadiko, tena mba hafona amin'ny lahy lesy. Araky ny teneniko foana hoe ny monde politique io amin'izao fotoan'izao io sy ny jet set malagasy de fiainam-boto fotsiny tompoko. Mody hoe madio lambo reto hoe manne fahatenina jolà. Zany hoe mifampiarahaba de fanoroka tsara de prezentenao aminy vadinao de lasa ianao vao mihodina ianao de jereny discret, par discret, de manière discrète ny fitombena amin'ny vadinao. Zava-doza. Sao de mieritreritra ianao hoe ny mpitondra rery manao an'izany, ny mpanohatra koa manao an'izany. Mikary ianao aty fa hiresaka momba ny vadinao tsika. Iza ny mihinana andry zao? Vadindry migiatra. Tsy aleondry ve mba ho an'ny dada kely aloha? Zava-doza. Zava-doza. Mikary ndry aty fa mba hivory kely tsika. Ampidiriko ao anatin'ny première équipe any team ndry. Gaga le tompom-bady. Fa inona ny tian'le rihevina? Miantso avy any lavitra any avy any Madagasikara. Ialahy lesy miresaka an'ity rangahy ty fa inona ny tiany hiviana?
raha tia ny lahy ampidiriny eo amin'ny sale ny vadiny lahy dia alefa soany. Ditany lahy na azo any lahy rehefa avy eo fa edininy vadiny lahy lahy hoe nandinona nalefanao tany nalenao baraka. Tsy amin'ny alova-behivavy zany olona zany. Zany hoe ity génération ary zay mihitsy mahatonga an'le nini satria samy maneho toetra tsy vanina ireo rototo ireo. Fiainam-body, fiainana jila. Tsy vitany hoe fiainana fitombenana fotsiny fa hatramin'ny fanodikodonam-bola mpanjakana. Là où il y a de l'argent, là où ils sont présents. Amin'ny fomba hoana moa ny eritreretinao na i ray minitra fotsiny ara hoe ilalatina Rakotondrazafy no nanodina ny volan'ny Covid. Tena mbadinina ary olona e. Zany ny azakazaka ataon'ny la Gazette de la Grande Île. Fa iza moa ny ambadiky la Gazette de la Grande Île? Mba jereo ny miara-misakafo eny amin'ny Rossini eny. Tsy Pierre Bleu. Iza moa mieux placé kokoa ny amin'izany resaka Covid zany. Tonga dia vidanina 4x4 Toyota efa manjatona. Iza ny fournisseur an'izany? Dia eritreretina hoe tsy misaina angamba Fleury takan'ny opposition hafa. Dia iny andeha hanenjika hoe attention. Misy opération grave ambadika io hoe atotona any amin'ny lalatiana ny Daold nga izy nina amin'ny fatiny eny. Opération de diabolisation. Dia lasa ireto syndicat mpanao gazety miditra ao anatin'ilay film. Tsy malala akory hoe Orbaina, ty film ty ne ka tsy film atsika e. Misy bandy milalao ne ty film ty e. Kanefa mahantra koa. Tsy dia ampy le fotom-pivelomana. Misy manome vola be dia mandeha makany le zavatra. Ity Ramatoa Lalatiana koa moa tsy mba miezaka manao ny mety mba ielan'ny endrikendrika hitotona ny aminy fa vao maika izy misy tompony no manao amin'ity tsy mety rehetrarehetra ity ary miprovoke an'ity olona rehetrarehetra ity tsy mba mametraka fahendrena koa eo amin'ny fitantanana ny tenany, fitantanana ny fanahany, fitantanana ny firenena. Kanika facile. Tonga dia mipetaka facile le autocollant hoe enao no nanodikodikina amin'ny volan'ny Covid. Raha tsy misaina ianao anatin'ny editorialanao dia tafaroboka ao anatin'ny piège ihany koa ka manao ohatran'ireny syndicat ny mpanao gazety ireny hoe alao eo, za aloha d'accord, asorina eo Lalatiana fa tsy Lalatiana reo ambakin'ilay filoha. Fa maninona no miteny hoe asoro eo Lalatiana, miangavy anao filoha. Il me semble hoe nekebezan'ny mpanao gazety surtout ny opposition. Ary rehefa nidiniana izy teo, izy rehetra teo mpanao gazety mpitondra fanjakana eny, sauf le président ny syndicat. Tsy hananana havana ny firenena. Mpanao gazety ny Express ane teo. Teo nisy Express teo. Le madama manao solomaso iny. Adiniko moa ny anarany. Nekebezan'izy teo. Mpanao gazety ny fitondram-panjakana. Afaka miteny secrétaire général na président hoe za tsy mpanao gazety ny fitondram-panjakana, non. Tsy mazava le Dimar Sandraka. Mazava be le izy hoe misy mibaiko nareo. Fa raha ny tena zavatra lojika sy ny andrasan'ny vahoaka aminareo dia hoe miala ianao Andriamatoa président. Fa tsy voafehinao intsony ny mpiasanao, ny gouvernementanao. Zay ny lojika indrindra. Fa mazava be hoe asoro eo io Lalatiana io. Satria izy no nandany ny volan'ny Covid, izy no manao fiainam-boto, izy manao fiainana fitombenana. Izy rangahy ity tsy malala hoe iza mihinana amin'ny mamotiana. Izy rangahy ity tsy malala hoe iza mihinana ny grasy. Izy rangahy ity tsy malala hoe iza mihinana ny Sara.
Ary izy raha ty tsy malala hoe iza mihinana ny ministre ny population actuel. Fa hoe ty misy anankiray zany tratra satria manembatrembana an'le filokoa, dia il faut donner de légitimité au président. Or c'est l'ensemble, c'est le réseau d'ensemble qui doit partir. Autant pour le ministre, le premier ministre, le président. Fa io zany de misy mpanao gazety tonga de manao sélection tsotra fotsy zao, miangavy anao zay andre matofilo asory io lalatina Rakotondrazafy io. Enfantin be zany démarche zany e. Enfantin zany. Satria tendancieux. C'est une démarche tendancieuse. Et on sait tout de suite, izy ny olona ambadiky zany mampanao mission an'izany zavatra zany. Satria comme par hasard tonga de tsangana avy any le syndicat-ny fanaovan-gazety. Oui, hein? Migadra, hiary film, ary mpahely soa zany. Tsy naheno mihitsy an'ireo mpanao gazety ireo ny teny hoe asory ny ministry ny fitsarana. Na hoe asory le ministre nanagadraza. Fa hoe avoy. C'est le plus soft. C'est le plus soft. Averika any. Ianao ry lalatina nitarika ny enina tao anatin'ny fanaovan-gazety. Ianao ry lalatina nitarika ny tsy fitiavako bika, tsy fitiavako tare tao anatin'ny fanaovan-gazety. Ny tena marina, tsy mila mangataka akory reto mpanao gazety, mpiara-miasa reto hoe asory io, ianao mihitsy ny tokony démissionna fa vous avez failli à votre mission et surtout amin'ny resaka attitude anao ignoble. Ignoble. Ny zavatra ny teneninao rehetrarehetra ary ny katsakatsananao ny olona rehetra no ataonao. J'enlève de là le fait mety nisy tokoa le escapade na le tromperie tany ambadika tany. Fa tena le comportement anao en général mihitsy manimba firenena. Ary normal ianao, pour conclure, normal ianao raha palanin'ny olona ohatran'izao. En dehors ny hoe inona ny tena mety efaran'izao zavatra zao, satria izaho mahafantatra. Zay no nahatonga nahafako maly hoe misy ny zavatra tsy azoko tenenina aloha amin'izao fotoana izao. Miandry ny évolution-n'ilay izy aho. Izay teneniko anareo. Misy zavatra ambadika io, ary tena ambadika goavana. Misy. Fa nipotika sy very ao anatin'ny very amin'ny catéchisme amin'izany zavatra ataony mandeha zany sy hitrango zany dia ny opposition. Ny opposition satria tsy mandinika ary tsy misaina hoe orlery tsy tsika anie ny tompon'ity danse ity e. Matory le roa mamely ny olony. La gazety anie miaraka amin'ny fanjakana e. Stratégie-an'ny la gazety dia pihana daholo ny rehetrarehetra afa-tsy ny olona ray. Efa nahita ny la gazety ve nareo namely Mamy Ravatomanga? Ka rehefa tsy mamely amin'ny Mamy Ravatomanga dia miaraka amin'ny fanjakana zany. Sarotra ve mamaky an'izany? Mora vakiana be zany. Vakio mipejy taona nanomboka tamin'ny 2019 raha misy na virgule ray ary mamely ny Ravatomanga. Tsy misy. Mivoaka ny taratasy efa tamin'ny andron'ny fitsarana tamin'izany matory any mivoaka zany dia zao. Fa manomboka miady ireo. Ary adim-bory zany fa mila kolaka. Tsy motry ny any amin'ny faritra hoe tonga dia mifampiregle mifanatsatokatry zay kotony hoe kotony. Zay maresy migadra, zay resy maty. Natron'ny ray nody any aminy. Fa ty adim-bory zany ty. Bory zany. Adina bory zany ty.
takolaka mipetraka. Voaka ho azy avaly le taratasy mifampisineavan'ny mamy Ravatomanga sy Lalatiana. Avaiza iny nivoaka. Fa devait savoir d'où ça vient. Inona ny intérêt ho azy. Samy fantatra zany. Tapitapika eo mivoaka ihany koa momba ny resa-body hoe Yann miaraka amin'ny Anna, Yann miaraka amin'ny Anna. C'est la réponse du berger. La réponse de la bergère au berger. Précis tsara zany teneniko zany. Fanjaranao ny mandinika. Ary zay ny teneniko tamin'izany andro hoe anisan'ny tsy hoe tamin'izany andro fa tamin'ny fakomoaly anisan'ny teneniko teto hoe misy zavatra tsy azo tenena satria fantatro fa ifamely amin'izay reo ary tsisy sentiment. Manomboka hivoaboaka daholo amin'izay ny dossier dia ho avintsika ianahana anaraka fotsiny eto. Fa zao asa tiana atao ambadika misogy miada ny ohatran'ny rongisa le andro rajolona. Lasa izy mitokana lalana na mizesta amina lalana nefa zavatra raisiny monopole anazy le izy. Fa fana mihitsy zany nga Rajaona ary mampianina tao anatin'le dispositif de négociation sy conclusion. Dia mizesta zany boy-kely hoe zany ny tompony ty, zany tompony salegy, diso toko piso loka ianao. Misy ny dossier efa mivoaboaka reny daholo navoakan'ny SVM fa tsy ianao mihitsy ny tompony salegy. Misy tompony salegy toko eo. Ary zay no mahatonga ny hoe mitandro tena nga Rajaona ary mampianina satria vitandra laha koa miregle ny compteniny raha ny Madagasikara. Stratégie de repli bien conçue zany. Satria isaky nitokana lalana izy dia lalan'ny Rajaoko. Dia avy tsy maintsy atohan'ny nga Rajaona ary mampianina hoe Orlery e. Tsy alany ny négocier io na ny tompony salegy tamin'io e. Fa maninona natao an'izany le zavatra satria ve la tsisy asa vita lahy ho an'le firenena dia ny asa nataoko ny zesty avy lahy. Fa noho ny olona mako rehefa ohatran'izany hoe Sarkozy no nahavita an'le zavatra na i François Hollande dia viten'le filoham-pirenena eo mihitsy indrindra amin'ny fety lehibe Sarkozy, François Hollande sy ny karazany. Fa Andry Rajoelina ve manao an'izany mba ahitany le ry sy lokiko ty zany nanao an'ity dia miala tany lahy. Zay le izy hoe vahoaka malagasy à défaut de hevitra tokony atao dia ny fitombenana mandeha ny fitombenana daholo ny fisainana hatramin'ny hoe jusqu'à fisolokiana projet an'olona, concrétisation an'olona arak'izay teneniko izay hoe fakapanahan'ny arriviste no mitranga ao amin'ny palais na hoe ao amin'ny firenena eo anatrehana eo amin'ny voan'ireo mpitondra. Tsy zakan'ny arriviste manko izany hoe pouvoir sy vola. Pouvoir sy vola. Tarika facilement any amin'ny fijangajangana io ary facilement fanompona ny mamony na fanompona vola, fanompona sampy indrindrindrindra satria raha maheno ianao ny fitsidihana an'izany zavatra eny Ambohimanga izany dia gaga ihany ianao hoe tena zany ve le riva, zany ve le izy. Anatra ho antsika malagasy. Za tsy miteny hoe olon-kendra manana ny adalako ihany koa. Fa azenjehana amin'ny adalako fa ny teny mahitsy sy feno fananarana apitaka aminao raisina. Ary inoko tompoko fa ny teny izay avoakako eto sy zaraiko aminareo eto dia tokony hasoa antsika mianakavy ka afahantsika mivoatra amin'ny lalana tokony ho tsara hitondrana ny firenena io. Anisan'ny principe antsika eto, principe de base antsika eto ny tsy mpimaso
Zany hoe tsy saritahotra, tsy sakaletaka. Misy akama zay ankeo nanoratra tamiko izy de miteny izy hoe zany eo izy tena mpikatroka tao anatin'io karate io ary tena tsy moeraoera ozy izy fa tena nanao an'io a. De meme moa zany kkkkkk valiko ohatran'izay de mivaliana hoe tsy mino rangaha ozy izy fa zany tena tao anatin'io. De ahoana tokoa moa zany ino? Vitsy zany mpanao karate hoe ny définition-n'ny karate manko de maina io. Vitsy zany mpanao karate zany hoe saritahotra tompoko. Tsy raha mianatra miady ianao de tsy nampianarina koa mihamafy ny lohanao. Mental, surtout ny karate zany samy mahay daholo. Samy mahay daholo ny karate rehefa mianatra an'io. Samy mahay daholo na aikido zany na judo zany fa le mental, c'est ça qui fait les champions. Ce que vous avez dans la tête et dans le ventre. Zay foana tompoko. Ninona ataonao samy mianatra daholo. Ce que vous avez dans la tête et dans le ventre, c'est ça qui compte. Zay no mahatonga ny Amerikanina lasa lavitra. Tsy de tena le background-nao loatra no jereny rehefa tena raikitra ny fisafidianana any amin'ny tapony any. Mais qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Et qu'est-ce que vous avez dans la tête? Mila fahasahiana ny firesahana momba ny raharaham-pirenena. Mila fahasahiana ary tena mampiady ary azo hiadiana amina olona akaiky mihitsy. Za zao tena miteny anao fa raha tsy manana capacité de discernement le zandry nomeko teo satria tsy izy irery ny intervenir tamiko de il va m'oublier, c'est pas un problème. Tsy olana amiko zany. Fa hafa ihany koa ny olona manana an'izany hoe capacité de discernement. Rehefa tsy anananao de tsy afaka miandroso koa ianao satria ilaina daholo koa zany ao anatin'ny fampivoarana ny tolona. Ary matetika ny sakaletaka matetika ny tena calculateur de lasa mety tsy ampy atsy. De sao de mety mety tsy ampy atsy sao de mety tsy manana safidy matotra ka hoe mifikitra amin'iny safidin'iny hoe ty ny any lalako rangaha. Io no mety amin'ny gabariako, io no mety amin'ny mokon-dohako. Fa tsy hoe miezaka misadapte amina mouvement apetraky ny olona na entin'ny olona isaky ny mandeha. Tsy mety zany. Tsy fahaizana politika no tongavana am'izany. Maro ny zavatra tsy mety matetika tsy azonareo amin'ny zavatra teneniko kanefa na izany ezahho azy ihany tompoko. Mirary soa ary mirary alina tsara ho antsika rehetra. Mandram-peona tompoko, samby ho tahian'Andriamanitra, veloma daholo.